Salama daholo tompoko ary magnano mbola tsara atsika kristianina luteranina malagasy rehetra indrindra aty amin'ny faritra ny Toamasina. Saia mijoro amin'ny marina ary saia miaro ny hafa izay tsy manana ny hery anoherana ny asany ratsy. Ankehitriny ny tena koa dia iresaka anoy makasika ny fangatahana nataoko teto amin'ny Facebook izay fangatahana manoloana ny amahana ny olana aty amin'ny FLM Mananara. Hatram'izao dia tsy misy vahaolana na fanadiadiana na de kely aza nataony izareo anivon'ny synodam-paritany. Ny hitenenako an'izany de tsy hanadiso an'zareo sanatria fa somary gaga ihany aho satria raha izahay mahita ny zava-misy aty dia tsy olana kely, tsy olana zay heverina fa maivana ny olana misy aty amin'ny FLM Mananara. Fa manoloana ny anohizaka an'izany dia mamerina ny fialantsiny amintsika zanaky ny fiangonana loteranina rehetra izay fatra mpiaro ny voninahitry ny fiangonana. Zanaka loteranina tahaka anareo aho ary mbola tsy nafantatra fiangonana afa-tsy ity fiangonana loteranina malagasy ity ary tsy maniry ny ala anatin'ity fiangonana loteranina ity mandra-patafotry ny fofonaiko. Fa noho ny fahitana ny zavatra misy efa miopampana aty no sahiako miteny satria ny vavaka amiko de ny marina, ny vavako amiko de ny fiarovana ny marina ary fanaovana soa amin'ny rehetra. Raha ny fantatro sy nampianarina atsikany dia ny kristianina no loharanon-karena ny fiangonana loteranina. Fa haty kosa amin'ny faritra Mananara na agnatin'ny filaovana Mananara de tsy zany no zava-misy atiky amin'ny filaovana Mananara fa ny vola no ambony mihoatra lavitra ny kristianina. Anome exemple kely aho, ny ray aman-dreny mpitondra filaovanay hatramin'ny itondran'ny filaovana de tsy mamangy olona tsy manam-bola ary na misy olona marary ka mila asa